Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ireo olona izay voatarika hiaraka na hinamana aminao noho ny hatsaranao ivelany ihany, na koa noho ny hatsaratarenao sy ny hatsaran'ny bikanao fotsiny ihany, dia mety tsy ho eo anilanao. Andao anao ndray andro any satria hiova ny fahitany anao, tsy toy ny teo aloha intsony. Eny, mety miova avokoa ireny rehetra ireny, fa ireo olona izay voasarika kosa hiaraka aminao noho ny hatsaran'ny toetranao, tsy misy fihatsaram-belatsia avy eo am-ponao ao. Ireny olona ireny dia tsy hetsara velatsia aminao ihany koa, tsy andao anao na oviana na oviana. Anisan'izany ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra, ary mandrakizay mihitsy aza ny fitiavany antsika. Tsy mba mijery ny endrika ivelany fotsiny izy, satria mitovy avokoa sika rehetra eo imasony, fa kosa mijery izay tena ao am-pon'ny tsirairay avy Andriamanitra. Inona marina no ao am-ponao ao? Inona marina no manosika anao ity olona anankiray na ity zavatra anankiray? Fantatra Andriamanitra sy voadininy tsara trany anatin'ny folalintsika any izany. Noho izany, aza mamitaka ny tenantsika isika, aza mamitaka ny hafa ihany koa, ary aza mihatsara velatsia amin'Andriamanitra, fa tsy misy zavatra izay tsy hainy na inona na inona. Aleo ary miara-miombon-kevitra amin'ny Davida, araka ny vavaka izay nataony ao amin'ny Salamo 150, 9 sy ny 7, ny 10 sy ny 12. Raha tiantsika miaraka amin'ilay sakezantsika izay mahatoky mandrakizay, dia izao ny tonom-bavaka ataontsika manao hoe: indro fahamarinanao am-pony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afina no ampafantarinao aho. Diovy isopa ho afa-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Amorony fo madio Andriamanitra, ary avaoziorina marina no fanahiko ato anatiko. Aza manary ahiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana ny famonjenao, ary toa ny fanahy mazoto aho. Amen. Kristy. Lalandra
ro fomba ratsy zay ny ainako tsy verenako efa leniko toko o amorony fo vaovao ro toetrako toetragaro omboko avavoko ambony azo fijalianaory jesofamonjy io omba ampio ao kambatoano fa sy efako irery zao faniriko iza ro toetrako toetragaro omboko avavoko ambony azo fijalianaory jesofamonjy io omba ampio ao kambatoano fa sy efako irery zao faniriko iza AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 amorony fo madio ao amorony fo atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra amin'ny fifaliana indray ny mbola irahantsika atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao miaraham-pandrehetra tsy maty foamanaina no mifamindrampon'andriamanitra dia miraharantsika andray soa amin'ny fanarahana ny fandaharana ny zavaboarin'andriamanitra manontolo hatramin'ny goavana indrindra ka hatramin'ny bika indrindra dia tsara ny ahatserovantsika fa samy mitoro ny voninahitr'andriamanitra ilay namorona azy avokoa rendrehetra ireny mitoro ny fahendreny ihany koa andao anesika hamantatra tsaratsara kokoa ny mahakasika ny retsim-pandre ny maso no fatarintsika voalohany ny fahitana no isan'ny tena iverin'ny olombelona ho manan-danja indrindra amin'ireo retsim-pandre 5 afaka mahita isika amin'ny lalan'ny atodoha fa eo amin'ny biby no ndeha ho resahana misimisy kokoa amin'n'itian'io ity amin'ireo biby misy azon-damosina mba fantatrao moa fa ny baleine bleu na trozona manga no anisan'ny manana maso lehibe indrindra ka eo amin'ny 5 santimetatra eo ny savaivony fa ho an'ireo tsy misy azon-damosina kosa dia ilay biby antsoina hoe kalmar no manana ny maso tena lehibe indrindra izay mirefy eo amin'ny 5 santimetatra eo ny savaivony mitovy amin'ireny lovia lehibe ireny izany ny mason'ny bibikely na ny insekta kosa indray dia maso kely be lehibe no mitambatra ho masony ary ny fitambaran'ireo no ahafahan'ireny bibikely na insekta ireny mahita sary feno tena matalanjona ankoatran'izay maso lavitra iray tena marina tsy salasalana ny mason'ny voromahery
afaka mahita bitro iray any mielanelana 2 kilometatra any a ny voromahery. Zava-dehibe tokoa ny maso a, mila kolokoloina tsara izy io. Zava-dehibe ny fahitana fa tsy latsa-tana amin'izay koa nefa ny fandrenesana. Tahaka ny fahitana ihany dia afaka mandre ihany koa isika amin'ny alalan'ny ati-doha. Inona indray ary ny tsara ho fantatra amin'ny fandrenesana? Mbola iresaka ny mahakasika amin'ny biby ihany sika. Amin'ny biby dia ny vorondolo no iray manana fandrenesana malady indrindra raha izay no azo ilazana azy. Satria tokoa mantsy eo amin'ny toerana iray izay mety tsy handrenesan'ny olona notina mozika afa-tsy iray monja, ny vorondolo dia afaka mandresy sy manavaka notina mozika samihafa hatramin'ny 10. Izay ilay hoe manana fandrenesana malady tokoa ny vorondolo. Araka ny fandiniana dia ny rafitra nanovan'Andriamanitra ny sofin'ny vorondolo no ahafahany mamantatra marina ny fiavian'ny feo. Izay ny fototry ny fahafahany miremby na mihaza ao amin'ny maizina. Efa planina nataon'Andriamanitra iaina ny vorondolo mihitsy izay. Ny ramanavy indray, manampy ny mason'ny ramanavy dia ataontsika hoe mijery amin'ny alalan'ny sofiny ihany koa izy. Ahoana moa izay hoe mijery amin'ny alalan'ny sofiny izay izy? Ao anatin'ny alina, ny feo izay mielina mitsambotra amin'ny toerana izay kapokapohon'izy ireny, dondoniny izany, dia miverina ao atsofin'ny ramanavy izay. Ary dia ny ati-dohany no manome endrika n'iny feo iny. Dia manome endrika n'iny feo iny ho sarina toerana iray, dia any izy ireo no manidina. Any ny toerana lehany. Tena mahagagy, izany no mitory ny fahendren'ilay mpaharina haro izao rehetra izao. Tsy misy tonga ho azy fa nataony aneo ny voninahiny avokoa, izay mendrika ihany koa fa tsika olombelona andro aman'alina. Raha amantatra ireny bibikely antsoina hoe insecte ireny indray sika eo amin'ny lafin'ny fandrenesana, matetika dia tsy hita any amin'ny faritry ny lohan'izy ireny ny sofiny, fa aiza ho ianao? Ho an'ireo bibikely sasantsasany izao tahaka ny valala dia hita eny amin'ny tongony ny sofiny. Izay no ahafahany mivelona araka ny namoronan'Andriamanitra azy. Noforoan'Andriamanitra ho tonga lafatra ny tsirairay. Dia samy mankasitraka n'ilay Andriamanitra namorona sy manome voninahitra azy mandrakariva. Izay koa ary aloha ny fandaharantsika tamin'ity androany ity zohanitra ny nanomana sy nanolotra ny tsara ho fantatra ho anao. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Raikyo malalo eno ti vavako ti zaulay sanakadala nanalavit sana
ataoko avo ko izay ratsy izay nandrarana fa ny liba sy nampirafy tamin'izao tontolo izao tsy moevery koakosy izay mety afarana ny foka ary ny kioka tsy mba mievitsana simonao zay panota tena ratsy toko pangala trasy pifosa tompo amindrafo ianareo zay nahita ireo ratsy nataoko ampire baotafita gamba mivavaoa radio awr lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana andinika aloha hevitra lehibe anankiray isika dia tsy inona izany fa ny finoana
araka ny anehoany Genesis 12:1 hatramin'ny 7 azy. Zava-dehibe amin'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra ny finoana. Raha mijerytsika ohatra ao amin'ny Hebreo 12:20 ny 9 dia izao ny voalaza momba izany. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mario tsara le teny hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ity finoana ity. Ny olana nefa dia izao, raha vao miresaka finoana zany tsika dia afangaron'ny olona amin'ny rafim-pandaminana sy ny anaram-piangonana io resaka finoana io mazana. Petraka ara ny fanontaniana amin'ity an'io ty hoe fa inona marina moa ty finoana ity e? Ny azo antoka aloha dia izao, raha mijery amin'ny bokin'ny Genesis tsika dia manana an'io finoana io hoe Abrahama, ary voalaza fa ny saina ho fahamarinana izany. Ao amin'ny Genesis 5:1 dia izao ny voalaza, ary ninon'ny Jehovah izy ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ny Hebreo 1:1 dia milaza fa ny finoana dia fahitana. Ny Jakoba 2:4 kosa indray dia manatitra antitra fa asa izany. Raha vakitsika le Hebreo 2:1 teo masy dia izao ny voalaza hoe ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra tenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fahitana ny finoana, fahitana ny amin'izay lazain'Andriamanitra. Ny Genesis 12:1 dia mampiarihary fa nanana izany fahitana izany Abrahama, ary maniry koa Andriamanitra raha toka hananantsika rehetra izany fahitana izany ao amin'ny fifandraisantsika aminy. Izao ny voalaza amin'ireo Genesis 12:1 sy ny 4 ireo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. 4 dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary lota koa mba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Nanome baiko an'i Abrahama Andriamanitra mba handao izay rehetra na izy azy, na izy ny fiainany hatramin'izao, ny taniny, ny fianakaviany, ho any amin'ny tany, any amin'ny toerana izay asehony azy. Dia nandeha tsy nisy ady hevitra, tsy nisy ady varotra i Abrahama na dia efa lahy antitra aza. Satria Andriamanitra no niteny dia azon'i Abrahama antoka fa marina izany, ary ho tsara ho an'ny fiainany ny fankatoavana izany voalaza izany. Ny finoana izany raha atao amin'ny teny tsotra arak'ity Genesis 12:20 ity dia tsy inona fa lay fahitana sy fahatokiana ny amin'izay lazain'Andriamanitra, ary fanatanterahana izay lazainy, fanatanterahana ny asa izay takiany izany fahitana izany. Ny teny Andriamanitra dia nakatoy Abrahama. Eo izany le hitantsika hoe ny voalohany ihany finoana dia fahitana, ary izay fahitana izay dia miteraka asa, satria nakatoa avy hatrany nanatanteraka an'izay voalaza i Abrahama. Zao mantsy ny voatantara ao amin'ny Hebreo 2:1 momba an'izany. Finoana nakanesan'i Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo no lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana ny vahiny anany tany amin'ny tany no lazainy teny fikasana. Tatsika amin'izany fa finoana dia fahitana arahinasa, raha ny Genesis 12:1 sy ny manaraka reo no jerevantsika. Fa inona ny vokatry ny finoana zany? Ny Genesis 12:1 dia maneho zavatra maromaro
ny 13 aloha de zao ny zavatra teneniny hoe ary ita zay manisy soanao a fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Vokatry ny finoanana nanany nanany Abrahama de nita azy Andriamanitra ary mazava ho azy tsy Abrahama ihany fa mita zay rehetra mino azy ihany koa Andriamanitra. Ny faharoa dia tsy hoe mita fotsiny izy fa manome teny fampanantenana ihany koa ho an'izay manana zany finoana izany. Ny Genesis 12 indray no hitantsika an'izay ny 12 sy ny 17 dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no omeko ity tany ity. Tsy hoe nahazo fitahiana fotsiny izay manana finoana fa nahazo teny fampanantenana ihany koa. Ary mba inona no setriny zany avy amin'ilay olona zay manana finoana. Amaranantsika azy ny ohatra zay nasehon'ny Abrahama. 17 dia i Abrahama de nidera sy nakalaza ary nanompo an'Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Genesis 12:17 tapany 2 sy ny 9 de nanorona alitara teo izy ho an'i Jehovah zay niseho taminy. Ary nifindra ny ala teo izy akany amin'ny tendrombohitra tsinanany Betela ka nanorona ny lainy teo anelanelan'ny Betela teo andrefany sy Ai tao atsinanana. De nanorona alitara teo koa ho an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Andriamanitra mita zay mino. Andriamanitra manome teny fampanantenana ho an'izay mino. Lay mino kosa tahaka ny Abrahama dia makalaza, midera, manome voninahitra ary mivavaka amin'Andriamanitra. Ny fanoriako ry mpiaina ajaina dia tsy Abrahama ihany no anan'izany finoana zany. Finoana tena izy arak'izay lazain'ny soratra masina izay fa ianao io koa anana finoana velona ary ireo fitahiana rehetra, ireo teny fikasana rehetra izay nataon'Andriamanitra ho an'i Abrahama dia mba ho anao sy ny taranakao ihany koa. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra o rainay tsara indrindra ny an-danitra, te hisaotra sy akasitraka anao indray zahay ny amin'ny fitahiana manokana izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Dia nafahanay nahandreny teninao, nanana tompontsoa iaino anao ny teny taminay tamin'ny alalan'ny fandiniana ny bokin'ny Genesis 12:1-7. Saotra indrindra tompo ny amin'ny fahazava-tsaina sy ny fahamarinana izay nomenao anay ny amin'ny finoana. Dia tsy inona izany fa lay fahitana ny amin'ny sitraponao sy ny hetsika ny asa izay taterahana mifanaraka amin'izany fahitana izany. Tahaka ny Abrahama tompo dia mba omeo anay ny anana izany finoana izany ary mba hisao ihany koa tahaka an'izay nataonao tamin'ny Abrahama mba ho fahamarinanay izany. Ampitombo isan'andro san'andro ny finoanay ary tezao amin'izany zahay mba ho zatra mifandray aminao eo amin'ny fiainanay ary ireo teny fampanantenana, ireo fitahiana izay nataonao tamin'ny Abrahama dia mba ho anay ihany koa izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy anay izany vavaka rehetra izany. Sotra ray io. Amen. Devarinany miondrika any ko rasendra yaram-pavorina lehibe aoko fantatra ho fanifamboizam-po de mampibitaka le ratsy dao andeha satria raho avy
tsy oerindray jeso finonany jereny asianao ka tano mafy izay anananao zay nandrenesanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jesu Kristy fizanino hamonjeniana. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tano mafy ny finoanao lay finony izay nomeny Jesoty aoka hotadidinao zao teny ambany zao ninonino na mitranga matoky ny fanahy masinano ambe ampiatranoy mba hiarosianome fiadanam-po fantatraoko rehefa Jesosy tsy mafoy mivavaka ho anao eo amindray tsy to satria rao avy tsy oerindray Jeso finonany jereny asianao ka tano mafy izay anananao zay nandrenesanao ka mibeba piangonana no hotazominao filay finona madiony Jesu Kristy fizanino hamonjeniana satria rao avy tsy oerindray Jeso finonany jereny asianao ka tano izay anananao zay nandrenesanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jesu Kristy fizanino hamonjeniana. Tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jesu Kristy fizanino hamonjeniana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Faly miraba ny ankonana rehetra mpanaraka ny fandaran'ny feo ny fanantenana na ny radio adventiste raisam-pirenena amin'ny teny malagasy ny namanao Eliandre Amitanso. Tsara ny manao antso amintsika tanora fa tsy natao an'ny mpivady irery ity fandarana ity fa natao an'ny fianakaviana manontolo. Dia ny mbola tanora isika dia mila mianatra ny tokony ho endrika izany hoe fiainam-pianakaviana mirindra izany. Tsy maintsy misy ny olana fa hafa mihitsy ilay hoe manana tanjona tsara sy ny miezaka mba ampilamina an'izany meloa. Tsy rehefa manambady ianao vao hianatra an'izany fa dian'izao isika tanora dia mila mahafantatra izany atao hoe fiainam-pianakaviana izany izay hidirantsika aoriana kely ao. Ka dia manasa antsika hanaraka tsara koa ity fandarana ity ary hanaraka ireo torohevitra izay zarainento mizara anao taonay manamora ny fahafahanao mahatakatra ny tianambara fa ny hevitra rehetrarehetra dia betsaka ny tsy avy aminay fa avy amin'ny mpiaino natao zaraina amintsika rehetra mba asoa isa tokantrano indrindra fa amin'izao andro
miasarotra dia miasarotra izao. Amin'ity an'io ty ary dia omenantsika indray ny tsy ambaratelo ny fahombiazan'ny fiarahamonina ao atokantrano ao, indrindra fa ho an'ny mpivady, ary mbola tsy mpihina ihany fa tsy ho an'ny mpivady rery fa ho antsika tanora. Ity ilay izy: tadiavo izay tiany vadinao dia ataovy, ary ataovy hatrany, dia tadiavo izay tsy tiany vadinao ka aza atao intsony. Azo ampiarina tsara zany a, ary hianarana dia ny mbola kely isika, dia ny mbola tanora isika. Misy teny malaza ao amin'ny Matio 7:12, izay rahatsika rehetra eo anivon'ny fiarahamonina dia milamina ny fiarahamonina, na ho atokantrano, na eo amin'ny mpiray tanàna, na amin'ny mpiray tampo, na ny mpiara-mianatra na ny mpiara-miasa. Ny Matio 7:12, koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany. Averintsika indray mandeha, ninona tianao ataon'ny hafa aminao dia mba ataovy aminy loha, ataovy aminy, dia ho hitanao fa hiverina aminao zany. Mila mianatra an'izany isika ankizy, ny mpianadahy, ny mpirahalahy, ny mpirahavavy ao an-trano ao. Izay tsy tianao atao amin'ny tenanao, aza atao amin'ny zandrinao, aza atao amin'ny zokinao, aza atao amin'ny rahavavinao na ny rahalahinao. Fa izay tianao ho ataony aminao kosa dia ataovy aminy, dia ho hitanao fa hirindra ny fiarahamonina. Dia ny mpivady ny tokony amin'ny modely voalohany mahakasika an'izany. Asa raha voamarika tsika, isika izay mpiara-mianatra eto, fa melohan'ny fanambadiana, izany hoe anatin'ilay fifamofona, dia samy mitandrina tsara daholo na ny lahy na ny vavy. Manao izay rehetra azo atao mihitsy ny mpifankaty, mba ho tena ny tsara indrindra no atolotra n'ilay olontiana. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy io amboarina tsara, na ny endrika, na ny bika, na ny fitafy, hatramin'ny fiteny dia fa tena na tsara mihitsy. Rehefa iona dia fa homanina miloha mihitsy ny resaka izay ho atao mihitsy izay tsy isian'ny olana, fa ny tsara indrindra no hifanomezana. Ary tsara zany dia tena milofo fatratra mba ahitan'izay tian'ny ankilany, mba hanomezana azy izay rehetra irin'ny fony. Fa aorian'ny lanonam-panambadiana sy ny vola tantely dia asa mety mihevitra angamba ny mpivady fa tsy mila manao zavatra miavaka ho an'ny vadiny tsony na ilay olontiany tsony dia niova tanteraka. Misy mpanoratra anankiray izay ny teny tahaka an'izao hoe amin'ny ankapobeny ony dia eo amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 9 bolana eo amin'ny ankapobeny ny faharetan'ilay fitiavana mafana rehefa avy mivady, fa aorianan'izay mandra-pahafaty dia ny fifandeferana tsy maintsy ekena no iainana. Dia eo no mivoaka ilay hoe tokantrano tsy ahaky, ny tokantrano fiafiny, iareto fa iaretan'ny olona rehetra sy ny sisa. Tsy misy mahavatena intsony, velomatreo ny orokoroka madinika, ny kalain-kalain, ny fiteny mamy efa ny fantenana fonombola mpifamofo nanjary tsy hita intsony. Ary misy amin'ireo mpanoratra sy ny mpandinika ny mahita fa betsaka amin'ny mpivady no mieritreritra fa efa tsy afaka misaraka intsony, fa efa vita ny soram-panambadiana sy ny mariazy. Ka noho izany tsy ilaina intsony maneho fihetsika manokana mba hahafahana maneho fitiavana mitahiry an'ilay hafanana izay nisy teo aloha nandritra ny fifamofona. Tena fahatsoa-kevitra lehibe zany, satria vokatra izany dia miasimba ny fifandraisana ao atokantrano ao. Miasimba, lasa diso fanantenana mihitsy aza ny andany sy ny ankilany, sanatria ve ohatry ny mandeha ho azy mihitsy ny fananana n'ilay fisainana izay noresahan'ny mpandinika teo hoe efa vita ny mariazy efa ay ianao ary za koa anao izay ataontsika tsy maninona ntsony. Tena fahatsoa-kevitra lehibe zany.
efa androisana tamintsika fa ny antony voalohany mampisaraka ny mpivady araka ny fandiniana natao dia tsy resaka hafa fa ny tsy fahaizana mifandray zay no antony voalohany, ny tsy fifehezana ny fahaizana mifandray dia mandeha ho azy ny antony hafa. Misy olona mahay mifandray kokoa ny velany any dia lasa mifandray amin'izay na ny an-dany sy ny ankilany manjary manana namana hafa izay hifandraisana po kokoa, hifampizarana ny manta sy ny masaka kokoa any velany any. Mety ho any ampiasana any, mety isika efa mahafantatra ny fisian'izany toe-javatra izany. Dia mivoaka amin'izay le hoe zana nambady olona tsy sahazara angamba ny misaraka mety aminay. Tena tsy hitako mihitsy ilay toetrany tamin'izay mbola ny famofo fa rehefa nivady zay vao hitako ny vandravandra teo le izy. Ny marina dia najanona ilay fifanolokoloana ara-pitiavana nandritra ny fifamofona. Fa raha ny tohizany zany dia ho afa-tanteraka ny zavatra nisy. Ary ny voamaika ny zava-doza aza dia manomboka mifanorosory amin'ny fanaovana zavatra izay fantatra ny tsirairay fa tsy tia ny tsirairay atao aminy. Dia mivoaka tsy kelikely ny fiteny maharary izay tahaka ny rano latsaka tany tsy azo raofina intsony kanefa miteraka areti-po mikika tsy kelikely na amin'ny andaniny na ny ankilany. Dia voatery koa manamarina n'ilay teny izay efa navoaka. Zany dia mandeha ho azy eo amin'ny maha-olombelona ao anatin'ny fifandraisana. Ilay teny izay navoaka natao anatin'ny hatezerana, natao anatin'ny hafaliana dia hamarinina rehefa aveo fa tsy alana tsiny hoe miala tsiny fa tsy nety ny teny nataoko anao iny, tena mifona. Isika koa moa dia mieritreritra fa manambany antsika ny mifona tahaka an'izany dia maika mitombo ny antsana manelanelana. Ka atamin'ity an'eto izany dia mazava izay torohevitra izay mifototra amin'izay voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy lany andro ho tenin'Andriamanitra io fa maika manana ny toerany mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra aza amin'izao andro misy antsika izao, ary hamafisina fa tsy ho ampivady irery ity torohevitra ity fa ho antsika rehetra, ny zanaka, ny tanora, mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiara-monina. Matio 7:12. Ary tokony atao tsenjery mihitsy koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany. Amin'ny fomba hafa dia misy fomba itenenana azy hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa, ary izay tianao ataon'ny hafa aminao dia ataovy aminy aloha fa hiverina aminao zany, ary hiverina aminao be dia be tokoa. Raha mbola kely isika no mizatra an'izany, raha mbola tanora ny ampianarana any isika no mizatra an'izany ry zandrisany, dia ho hitanao fa mora aminao ny miaina amin'izany rehefa mitombo ny taonanao. Ao anao iny ten'Andriamanitra, zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, fa na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany. Raiso ny andraikitra ho antsika tanora, aza miandry ny hafa, aza manilika amin'ny hafa fa ny ho avinao dia miankina aminao. Ny fanapa-kevitra mety tsy nety ny fanabiazana ny raisina, fa tsy fialantsiny zany ahafanao manamarina ny tsy fahombiazanao amin'ny ho avy. Raiso ny andraikitra, tsy ianao rery akory no nahita fanabiazana tsy nety. Tsy tanteraka raha teo koa ny ray aman-dreny izay nitaiza. Ny faniliana tsy azonao ianteherana iantoka ny ho avinao, fa raiso ny andraikitra. Ka rehefa misy torohevitra mahasoa tahaka ny tony izay nozarainy namana ary zaraina amintsika rehetra, dia avy dia izao ampiarina amin'ny-bavaka. Izao ampiarina amin'ny-bavaka aza mangatakandro. Manomboka amin'ny zavatra madinika kely no ampiarana an'izany hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa, ary izay tianao ho ataon'ny hafa aminao ataovy aminy aloha. Tsy mamenatra manao dingana voalohany, manomboka amin'ny zavatra madinika eo amin'ny fiainana be dia be no ahafahana manao an'izany. Dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity. Alefaso foana
alefa soa tsy mitsahatra ireo torohevitra hitantsika na ny ainantsika na hitantsika tamin'ny boky na tamin'ny internet na tamin'ny facebook fa vonona izahay ny izaran'izany amin'ny rehetra asoa ny rehetra ary ampilamina kokoa atsara kokoa ny fiarahamonina manomboka ao tokantrano ao ary mivelatra any ivelany eo anivon'ny firenena manontolo ny larana telefony na afahanao mizaran'izany dia tsy miova raisoary 034 06 797 62 033 07 170 70. Tarika feo iray. Ny fanamadiana dia tsy mba kilalao ka andramandramana sy olalao atao fomba fanao hitentiny onja mahery ny tany satria tsy manapy afarany ny fitiavana no tiako lazaina fa foakerono mitambatry iray hiaraka mandrakizay hiara mambina sy anolokony hitety itony tontolo ny fitiavana dia ravaka soa aira mamelona ny fikambanan'olondro ny faneriko Jeso hanomezay rehetra fity miaina sy velona trany tsy miovana manapetra ny fanamadiana dia zavatra soa ny firasam-po sy firaisana say zany no tena ilaina namorana sarotra azambakivy fizany no fanalahidy ny adiady mazana dia misy ny fifandeferana ihany anefa fitahana afaka nefa haratiny mamisy tsiky mpity fizany no
ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly miarabanao mpanaraka ny feon'ny fanantenana indray. Ny fiadanan'ny tompo aneo aminao mety hoetrany ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina amin'ity anio ity. Tonga amin'ny fizarana farany isika ka manasanao mbola hiaraka aminay hatramin'ny farany. Tao anatin'ny andro vitsivitsy dia nifantoka tamin'ny lohahevitra isika, lohahevitra hoe mandresy Jesosy, resy i Satana. Tao anatin'izany no nifantohantsika tamin'ity toko sy andininy ity. Apokalipsy toko 12 ny andininy 17. Apokalipsy toko 12 ny andininy 17 manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Milohan'ny idirantsika amin'ny fianarana dia manasanao aloha mbola hivavaka isika. Rany masino hamarana ny fandiniana ny teninao izay amin'ny tenio ity. Tsy hainay ny tsy hisaotranao no nitaridalana izay nataonao tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Koa eto ampamaranana ary dia mbola mangataka aminao izahay mba ho tariany fanainao masina, ka izy no anilotsainanay ahatakaranay ny tiany teninao ambara aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy andininy 3 hamitianantsika ny fianarana izay niarahantsika teto tao anatin'ny andro vitsivitsy. Misy andininy 3. Ny voalohany dia ny Apokalipsy toko 12 ny andininy 7. Apokalipsy toko 12 andininy 7 manao hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny ny ady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Andriamanitra dia namorona anjely, namorona olona mba hanana safidy malalaka, ary ny safidy no ahafahana manana fitiavana, ny safidy no ahafahana mity, ary ny fitiavana indray no miteraka fahasambarana. Izany no planin'Andriamanitra ho an'ny zavaboariny rehetra, na ny anjely na ny olona, hanana safidy malalaka mba ahafahana mity, ary ny fitiavana no miteraka ny fahasambarana. Io safidy malalaka no men'Andriamanitra io anefa no nahatonga ny Satana nitsangana hiady tamin'i Jesosy. Ary mbola io safidy io ihany koa nahatonga ireo anjely hafa nizara roa. Misy ireo anjely izay nisafidy ka niandany tamin'i Jesosy, ary nisy kosa ireo anjely nisafidy mba hiandany amin'ny Satana. Zao anefa, resy Satana tao anatin'ilay ady. Resy Satana. Ny lesona raisitsika amin'izany dia ny fahaizana amin'ny safidy. Ny fahaizana amin'ny safidy mba hiandany amin'ny Jesosy. Tsy hafa miala ao anatin'io ady io izaho sy ianao, fa tsy maintsy miandany amin'ny Jesosy isika na miandany amin'ny Satana. Ny tsy fiandaninao amin'ny Jesosy dia efa mahatonga anao hiandany sahady amin'ny Satana. Koa androany ary safidio Jesosy. Ny andininy 2 dia ny andininy 12 amin'ny Apokalipsy toko 12 ihany, ny andininy 12 toy izao ny voalaza: ary izy ireo naharisy azy no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny aina intsony izy na dia ho faty azy. Rehefa resy tany an-danitra i Losifera dia nanohy ny ady teto an-tany izy. Niady tamin'i Jesosy izy teto an-tany, fa tsy naharesy an'i Jesosy. Avy eo lasa niady tamin'ireo olona izay niandany tamin'i Jesosy indray izy. Ary ny mahafinaritra eto
dia tsy resiny satana ihany keo ireo olona ny andany tamin'i jesosy ireo noho ny am'rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Na andresy any satana ihany keo izany reo olona ny andany tamin'i jesosy noho ny am'rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Ka ny lesona faharoa antsika zany de zao: rehefa nisafidy ny andany amin'i jesosy ianao dia aoka ho vonona fa tsy maintsy hiady aminao ny devoly. Saingy zao aoka ianao hiazona ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy fa tsy ho resy ianao. Ary ny fahatelo farany de ny 7:10 ao amin'ny Apokalipsy 2:20 ihany ny 7:10 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Tsy kivy ny devoly fa mbola manohy ny ady foana izy, ary indrisy fa besaka ireo olona resiny ao anatin'ilay ady. Saingy misy olona vitsy antsoina hoe zanaka sisa zay tsy mety resiny satana. Ireo zanaka sisa ireo no vahoaka an'Andriamanitra mahatoky zay mankatoy ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ka ny lesona eto izany dia maniry Jesosy mba ho isan'ireo zanaka sisa ireo ianao, ireo olona izay mankatoy ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Izany fanirian'i Kristy mba ho isan'ireo antokon'olona zanaka sisa ireo ianao. Ka ataovy azo antoka ary fa isan'ireo zanaka sisa ireo ianao. Ny faniriako dia tsy hisy ho lasaka ny ireo lesona telo ireo fa ho voarainao avokoa. Averiko kely. Ny lesona voalohany dia ny fahaizana misafidy mba hiandany amin'i Jesosy. Ny faharoa indray ny fahavonona hiady ao anatin'ny fihazonany rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy izay lakile ny fandresena. Ary ny fahatelo farany ny ahatonga anao ho isan'ny zanaka sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Andao ventsika mbavaka ireo lesona telo ireo mba ho tanteraka eo amiko, ho tanteraka eo aminao. Hivavaka isika. Rainay izany an-danitra ho amasinina ny anaranao. Misaotra anao izahay raha mbola afaka mianatra ny teninao tao anatin'izay andro vitsivitsy izay, ary afaka namarana izany androany. Misaotra anao ihany koa izahay ny amin'ireo lesona izay nomenao anay, ka ampio izahay mba hisafidy an'i Jesosy isan'andro. Ampio izahay mba handray ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy isan'andro. Ary ampio izahay mba ho isan'ny zanakao sisa izay mpankatoy ny didinao sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Misaotra sahady ny amin'ny falimbavaka fa minaran'i Jesosy no angatany ny vavaka. Amen. Ny namanao Rijamory no miaraka taminao tao anatin'izay andro vitsivitsy izay ary manao velomanao ho amin'ny manaraka indray. Ny tompo hitahinao. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.